The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Yeah.
miarabanao any tokantrano indray tratran'ny tiandro androany ity. Andehantsika hisaotra ny Tompo hanome voninahitra azy amin'izao tolakandro izao indray. Hisaotra azy tsika noho ny amin'ny tombonandro omeny antsika, omeny fofinaina zaho ianao mbola afaka hisaotra hitera azy. Efa afaka atsika. Andriamanitra rainay tsara mitandriny an-danitra, misaotra mitera mankalaza anao zay, misaotra manome voninahitra anao zay, satria mbola nomenao ny tombonandro izay Jesosy, mbola nomenao fahasalamana, nomenao tanjaka, nomenao fahafahana, nomenao hery. Isaoranay ny anaranao zany Tompo, isaoranay ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, ianao ilay tompo ny tompo, ilay be voninahitra tsy miova omaly izay ny mandrakizay. Mankalaza mitera anao zay Jesosy, mankalaza manome voninahitra anao zay Tompo malaro, satria tsisy Andriamanitra tahaka anao, tsisy Andriamanitra toa anao. Mendrika anao irery anja ny fiterana sy fankalazana izany. Nihaja ianao nomenay voninahitra Tompo, ianao ny ankalazainay Jesosy, fa misandratany amin'ny afo indrindra ianao tato, misandratany amin'ny afo indrindra ianao ray Tompon'izao rehetra izao. Masina loatra ianao, masina ianao, mivoninahitra ny anaranao, misandratany amin'ny afo indrindra tato, misandratany amin'ny afo indrindra Jesosy, misandrata Tompo fa Tompony Tompo ianao, mpanjaka ny mpanjaka. Mangataka Jesosy ny fanatrehanao hanatrika an'izao fotoana izao ihany koa Tompo. Mangataka Jesosy hiaraka aminay eto, satria fotoana Jesosy hanomezanay voninahitra anao, indrindra Jesosy ny amin'ny fanahinao masina, ny amin'izay rehetra lazainay eto Tompo, dia ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Ka mangataka ny fanatrehanao Tompo hanatrika, mangataka ny fanahinao masina Jesosy hitarika, midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina hanatrika anay, midina fanahy masina hiaraka aminay, midina fanahy masina fa mila anao izay, mila anao zay fanahy masina, mila anao zay fanahy masina, mila anao zay fanahy masina hidina eto, mila anao zay fanahy masina hitarika anay eto. Haleluya, midina fanahy masina, 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 midina mino anay, midina mino anay, midina mino anay fanahy masina. Mila anao zay fanahy masina, mila anao zay fanahy masina hanatrika an'izao fotoana izao, hanatrika an'izao fotoana izao, hanatrika an'izao fotoana izao fanahy masina. Ho voninahitry ny anaranao rery ihany zay rehetra ataonay eto, ho voninahitry ny anaranao rery ihany zay rehetra ataonay eto fanahy masina. Fenoy anao zay manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladianay, fenoy zay fanahy masina, fenoy zay fanahy masina, fenoy zay fanahy masina mangetaeta anao, ilay fanahy ny ray, ilay fanahy mahely, ilay fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahalalana, fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny fanoran-tsaina, fanahy fatahoran'Andriamanitra, fanahy ny faherezana, mameno anay fanahy masina. Fenoy ihany koa zay ilay vokatry ny fanahinao masina sivy, fenoy izay fanahy masina, fitiavana, fahamarinana, fanaovan-tsoa, fahalemem-panahy, famoram-panahy, fenoy izay fanahy masina. Ovay ny toetranay fanahy masina, mila anao zay fanahy masina, mila anao zay fanahy masina, mila ny fahafenonao, mila ny fahafenonao, mila ny fahafenonao. Midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina. Verimbelomy izay fanahy masina, verimbelomy izay fanahy masina, verimbelomy izay fanahy masina. Aoka ianao anaty keto fanahy masina, aoka ianao anaty keto fanahy masina. Fenoy ianao zao fotoana zao fanahy masina, fenoy ianao zao fotoana zao fanahy masina, fenoy ianao zao fotoana zao fanahy masina. Ho voninahitry ny anaranao rery ihany, ho voninahitry ny anaranao rery ihany fanahy masina,
mameno ahy ianao, fanahy masina, feno hery aho fanahy masina, feno hery avy aminao fanahy masina, feno hery avy aminao fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina. Hallelujah. Sotra fanahy masina, sotra fanahy masina amin'ny fahafenonao, sotra fanahy masina fa eto ianao, fanahy masina mila ny fahafenonao zay, niafinao irotsaka eto, niafinao hidina eto, niafinao meno an'izao toerana zao, niafinao meno an'izao toerana zao fanahy masina, ka zay rehetra tsy avy aminao dia efa foananao, zay rehetra tsy nambolenao dia efa hoesorinao, midina fanahy masina, arova amin'ny afinao zao vidéo zao, arova amin'ny afinao zao vidéo zao, fanahy masina, aoky ianao ameno anay, aoky ianao ampianatra anay, ampianatra hitaridalana anay, ianao le namanay kaiky fanahy masina, ka mameno anay fanahy masina, mameno anay, feno izay mba tena ho feno amin'ilay fanahy fataterana, fanahy fataterana dia ilay fanahy fitonao Andriamanitra, ameno anay tokoa ka ho tonga amin'ny fataterana zay, amin'ny famatorana ara-panahy, ka mila anao zay fanahy masina, mila anao zay fanahy masina, mila anao zay fanahy masina, feno izay fanahy masina, feno izay fanahy masina, feno izay fanahy masina. Hallelujah, hallelujah. Sotra fanahy masina, sotra fanahy masina, sotra fanahy masina, mankasitraka fanahy masina. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Anandratra ny tompontsika, anandratra ny tompo, mpanjakany mpanjaka, lehibe, ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianany masina, voalohany andratantsika azy lehibe bakatsika hifona amin'izay rehetra nataontsika ka tsy nifanaraka amin'ny sitrapony. Haleluya. Jesosy malalo manantona anao mifony izay, fony eto anatrehanao Jesosy, mibebaka eto anatrehanao Tompo amin'izay rehetra natao ka tsy vanaraka amin'ny sitraponao. Jesosy malalo maro, Jesosy zavatra ataonay mandritra ny tontolo andro, mety tsy fantatray, mety heverinay fa mety nefa tsy nakasitrahana, ka dia mifona izay Jesosy, mandohalika eto anatrehanao, mandohalika mibebaka Jesosy, mandohalika mifona Jesosy, mamindrafo amiko Jesosy, mamindrafo amiko Tompo, satria tsy mendrika aho Jesosy, olombelona Jesosy mivaova ny amin'ny fiteniko, ny amin'ny molotro, ny amin'ny lelako, ny amin'ny masoko, ny amin'ny sofiko, ny amin'ny tanako, ny amin'ny tongotro, efonako eto anatrehanao, ny foko izay maloto, ny foko feno avinavina, foko feno fiatsaram-belaty, mibebaka Jesosy, esory ny fo mirehareha, esory ny fo miavinavina, esory ny fo miatsara-belaty, manantona anao diovinao Jesosy, manantona anao diovinao ny fonay Jesosy, esory ny fo feno fahatezerana, ny tsy mahay mamela heloka, diovy ny foko Jesosy, diovy ny foko Jesosy, mibebaka eto anatrehanao diovinao ny foko, mibebaka eto anatrehanao diovinao ny foko Jesosy, satria maloto isanandro ny fonay, tsy mahay mamela heloka, tsy mahay mibebaka Jesosy, ovay izay Jesosy amin'ny toetra ratsinay Jesosy, ovay amin'ny toetrako Jesosy, amboaro Jesosy te feo satria za le tanimanga volavolainao, ianao le mpanamboatra Jesosy, diovy tanteraka Jesosy, amboaro Jesosy, sasao Jesosy, diovy Jesosy, satria mpanota Tompo, mpanota Jesosy, mifona Tata, mifona Jesosy, mifona Tata malalo, mamindrafo amiko, mamelany elo, mamelany elo, mamelany elo Tata, mamelany elo Jesosy, mamelany elo Tata malalo, Jehova fakeko afampotana, Jehova fakeko afampotana Jesosy, amboaro Jesosy, ovaya Jesosy amin'ny toetra, anana toetra madio mendrika ny filazantsara anao Jesosy. Haleluya, misaotra Jesosy,
nangataka ny rano Jesosy tsika anadio atsika amin'izao fotoan'izao. Rano Jesosy anasa ny tenantsika manontolo satria ny tenantsika ny tempôly ny fanahy masina mila diovina amin'ny rano Jesosy. Jesosy ny rano Jesosy anadio, rano Jesosy anasa, rano Jesosy anasa, diovy amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy, sao amin'ny rano Jesosy, sao amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy, sao amin'ny rano Jesosy, rano manadio, rano manasa, rano manadio Jesosy, diovy amin'ny rano ny lelako, diovy amin'ny rano ny maso, diovy amin'ny rano ny sofo, diovy amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano ny masoko, ny lelako, rano Jesosy manadio ny tongotra ny tanako, diovy amin'ny rano Jesosy, rano zanak'ondry, rano zanak'ondry manadio manasa, rano Jesosy manadio manasa, diovy amin'ny rano Jesosy, rano manadio anafaka Jesosy, rano reriany manadio anay, rano reriany Jesosy manafaka anay, koa diovy tanteraka zay Jesosy afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, amin'ny lotonay rehetra, amin'ny otatsinay rehetra, diovy amin'ny rano Jesosy, rano Jesosy manadio, rano Jesosy manasa, rano Jesosy manadio, rano Jesosy manasa, Jesosy ianao ilay tsy manafakafaka, ianao ilay tia ny olona rehetra Jesosy, fa nefitra mampisaraka anay aminao dia ny fahotanay, ka mibebaka eto anaty anao Jesosy, bebaka eto anaty anao Tompo. Diovy amin'ny rano zay Jesosy, diovy amin'ny rano zay Jesosy, rano manadio anay, rano manasa anay, rano Jesosy, rano Jesosy manasa, rano Jesosy manadio, rano Jesosy manasa. Haleluya, rano Jesosy dia mahery, rano Jesosy dia mahery, Jesosy diovy amin'ny rano zay, diovy amin'ny rano zay, rano Jesosy, rano Jesosy sotriko, sotro ny rano Jesosy tsika amin'izao fotoan'izao, rano Jesosy sotriko, rano Jesosy sotriko, sotriko ny rano, sotriko ny rano, rano Jesosy sotriko, rano Jesosy sotriko, rano Jesosy, rano Jesosy sotriko, rano Jesosy sotriko, rano Jesosy sotriko, sotriko ny rano Jesosy, rano Jesosy manadio, rano Jesosy manasa, rano Jesosy, rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy, sotriko ny rano anadio ny taovako rehetra, ny aretina rehetra miafakafy manenatiko any, efa diovinao amin'ny rano zany Jesosy, sotriko ny rano, sotriko ny rano, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, rano Jesosy tondra fiainanao a, rano Jesosy tondra fifalianao a, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy sotriko, 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 manadio ny taovako rehetra, manadio ny anatiko rehetra, rano Jesosy, rano Jesosy miasa, rano Jesosy sotriko, rano Jesosy sotriko, rano Jesosy sotriko. Haleluya, haleluya. Fa finangataka ny sotro ny rano Jesosy tsika
sady ndio Jesosy tamin'ny rany zaorantsika antoa ifona antsika amin'izao taona izao ny ankohonantsika ny zanantsika ny raha-tapo amintsika mila vavaka mila antsika mitondra mibavaka isan'andro amin'izao dia ny tompony no miasa amin'izay rehetra ataony amin'ny ankohonantsika. Amen. Halleluja. Jesosy malalo eto Jesosy fona izay Jesosy ho any ankohonanay, fona izay ho any zanakay, fona izay ho any raha-tapo aminay, fona Jesosy raha misy Jesosy asa tsy akasitranao Jesosy amin'ny ankohonako dia ianao Jesosy hitratsehatra Jesosy anala an'izany fa asa izay azaraka ny sitraponao Jesosy omenao andreo zanako andreo kohonako Jesosy malalo mba hifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy tompo kasiho izy ireo Jesosy anolo tena ho anao tanteraka kasiho Jesosy anaiky anao tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana fonao ny ankohonako ny ray aman-dreniko finako tao anatrehanao Jesosy fonao ny ankohonako Jesosy fonao any ankohonako Dada malalo mamindra-fo amin'ny ankohonako Jesosy mamindra-fo amin'ny ankohonako Jesosy ifona Jesosy fona ny ankohonako Dada malalo. Halleluja. Halleluja. Raha Jesosy manadio ny ankohonako 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 Jesosy malalo diova amin'ny ranao ny ankohonako diova amin'ny ranao Jesosy ny zanako ranao Jesosy ny miaro aliko tigarko fona ho any ankohonako fona ho any Jesosy fona ny ankohonako mibehako ny ankohonako fona ho andreo ankohonako mamindra-fo Jesosy Jesosy malalo vavaka ho any hafa izay fona ho any hafa izay Jesosy koka ny famindranao mba hiditra ao Jesosy ao amin'ny firenenay mifona Jesosy satria lavitranao zay mamindra-fo Jesosy mamindra-fo Jesosy amin'ny ankohonako. Halleluja. Diovy amin'ny rano izay sasao amin'ny rano izay nandratrianao izay Jesosy Hallelujah. Argos rano Jesus rano Jesus rano mkorina amin'ny ankohonako amin'izany Jesus rano Jesus tsy voavidy mbola makarena omeno maimboana ufanavutana ny hafa ny tenanay Jesus. Hallelujah.
Haleluya. Misaotra fanahy masina. Misaotra fanahy masina. Amen. Amen. Haleluya. Zao fotoana zao tsika mbola hifona ihany, fonoan'ny firenentsika, fonoan'ny firenena Israely. Haleluya. Firenena miady Jerosalema hitantsika dia antsika mbavaka amin'izao fotoana zao satria ao anatin'ny tsy filaminana ny firenena rehetra maneran-tany. Jesosy, misaotra indrindra izay Tompo nanoloranao ny tenanao fanavotana anay. Eto Jesosy malala dia mbola mifona Jesosy ho an'ny ankonako, fonao ny ankonako amin'ny fireneko Jesosy malala. Mamindrafo Jesosy ao amin'ny firenena malagasy izay ao anatin'ny korontana amin'izao fotoana izao. Mamindrafo Jesosy aoka Jesosy amindra fo ianao tompony tomponjakany mpanjaka. Inona arkisikarakosikana. Fona Jesosy, mifony izay Jesosy. Fony izay tompo malala mamindrafo amin'ireo konako. Ireo manodidina Jesosy fonaka ato anaty ianao ny fireneko Jesosy. Fonay ihany koa ny firenena izao tontolo izao dia ao anatin'ny tsy filaminana amin'izao fotoana izao. Mamindrafo Jesosy satria mpamindrafo be fiantra ianao. Jesosy misy ny amin'ny zananao izay mipetraka amin'ireny toerana ireny anatin'ny fijaliana tsy manatranika alovana sakafo. Koa mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy. Haleluya. Jesosy mamindrafo amin'ny firenena izao tontolo izao. Jesosy mamindrafo amin'ny firenena izao tontolo izao. Tompo aoka ny tananao mahery no omba ny firenena rehetra maneran-tany Jesosy. Ao anatin'ny tsy filaminana, ao anaty fikorontanana, mangataka famindrapo Jesosy, mangataka famindrapo Jesosy. Mivona mibebaka eto anaty ao, mivona mibebaka eto anaty ao Jesosy. Fona Jesosy, fona Jesosy ho an'ny firenena maneran-tany. Fonany eto anaty anao Jesosy, fonany eto anaty anao. Haleluya. Haleluya. Afafintsika ny rano Jesosy amin'izao fotoana izao amin'ny firenena rehetra maneran-tany. Afafintsika ny rano Jesosy satria ny rano Jesosy dia efikasy, mahery. Jesosy afafinay ny rano ao amin'ny firenena rehetra n'aiza n'aiza amin'izao fotoana izao. Ny ranao Jesosy anao fafy. Ranao Jesosy anao fafy amin'ny firenena izao tontolo izao. Ranao Jesosy anao fafy. Rano Jesosy afafy n'aiza n'aiza amin'izao fotoana izao. Ranao Jesosy teo miazo fijaliana. Ranao le mahery. Ranao le mahery. Mikorina Jesosy amin'ny firenena izao tontolo izao. Rano Jesosy. Rano Jesosy. Rano Jesosy afafy. Rano Jesosy afafy. Afafy amin'ny firenena rehetra maneran-tany. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy afafy. Ranao mahery. Ranao mahery. Ranao Jesosy afafy. Ranao ny afafy
afafy Jesosy ao amin'ny firenena rehetra maneran-tany. Rahanao Jesosy afafy, rahanao Jesosy afafy, rahanao Jesosy afafy, rahanao Jesosy afafy, rahanao Jesosy afafy. Naiza Jesosy, satria ao anatin'ny olana ny firenena maneran-tany amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny tsisy fiadanana Jesosy, mitebiteby lava ka mangataka Jesosy ny ranao hiasa. Rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, afafy ihany koa ny rano amin'izao firenena tondranao aizao Jesosy. Ranao Jesosy afafy, ranao Jesosy afafy, ranao Jesosy, ranao ilay mahery, ranao ilay mahery afafy. Haleluya, haleluya. Sotra Jesosy ny amina. Sotra Jesosy ny fiasana. Haleluya, haleluya. Rehefa avintsika ny vavaka ny fona nangataka ny rano Jesosy teo amin'izao fotoana izao tsika anandratra ny Jesosy anome voninahitra azy ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianan'nymasina. Jesosy no manandratra anao zay, anandratra anao indray zay Jesosy, itery anao indray zay Jesosy satria ianao no mbola matoisa ao anay, ianao no mbola mahavelona anay. Jesosy malalo, asandatra ianao, asandatra ianao, omenay voninahitra ianao, asandatra ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo, ilay be voninahitra. Atsanga anay Jesosy, atsanga anay. Haleluya, haleluya. Jesosy atsanga anay indraindray terainay ny anaranao, omenay voninahitra ny anaranao. Misandrata any amin'ny avondrindra ianao Jesosy, misandrata any amin'ny avondrindra ianao Dada, misandrata any amin'ny avondrindra ianao, misandrata any amin'ny avondrindra ianao. Haleluya. Masina masina mahery mahagaga ianao, omenay voninahitra ny anaranao, asandatra ianao Tompo ambony izao rehetra izao, ka manandratra anao indray zay Tompo, manandratra anao indray zay amin'izao ora sy fotoana izao. Anandratra ny anaranao Jesosy any amin'ny avondrindra, anandratra anao any amin'ny avondrindra, manandratra anao any amin'ny avondrindra. Sandrata Jesosy, sandrata Jesosy, sandrata
Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Tera no se Jesus, manata no se Jesus, yanore sumasia, tera ina kala zaine no, tera ina kala zaine no, tera ina membu nate no, tera ina ni nahra no tumbo, ani mnyafundit, panzaka ni panzaka, panzaka ni panzaka, tumbo ni tumbo, mayeri pe, mayeri magaga, tumbo ni sore tiso. Mananda chano se tato, mananda chano se Jesus, mananda chano se tumbo, mananda chano se tumbo malaro, mananda chani nara no ne mnyafuntit, mananda chano re tumbo ni sore tiso, misandrata Jesus, misandrata tumbo malaro, misandrata fale piano. Misandrata fatumbeno, misandrata fapanzakani panzakeno, muni soretisoeno, dei pes magageno, ci si assuarano, ci staccano, ande mantra soretisoeno, ande mantra tumpeno, ande mantra panzakeno, dei peano, misandrata Jesus, misandrata nemnyafundit, misandrata nemnyafundit. Sandrata tombo famagaga luteno mananda tanose man me funata nose mira onose ci socio ci stagano ci si azuarnam no ci socio ya no lempeta kam seza fendenan masna ya no nu terraina kala sana tu malalo kama ditanzo fiderana so tubo tiene nara no nu santa tayeto ya nara no nu terraina yeto ya nara no Jesus interna yeto Jesus mangata katumbo mangata ka Jesus mangata ka meno weri sai meno le fanai fiderani sai ba fanai mitera no amfuna reta anandata na nara no amfuna reta sandrate no dato sandrata Jesus hallelujah. Sandrata tupuntum, sandrata nore Jesus mayen, Jesus panzaka, Jesus bevunata, sandrata nore wave mfunata, yanore intendena, yanore andrasana ifo wave mfunateno, wave mfunateno, sandrata Jesus, sandrata tatamaralo, another tanose, Jesus. Dis-moi toi. Alléluia. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi.
Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. Don't let me go. Never, never, please don't let me go. You're all I want and everything I need. La 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 la. C'est le monde ici, je ne veux que toi. C'est le monde ici. Haleluya. Amen. Fileidiran'Andriamanitra foana antsika satria tampony fidiranan'ny tompontsika. Haleluya. Lalana tatapinazany lalana venetsimo Na di manao zay ho afamiasa amin'ny devoly Jesosy ilay manokatra lalana venambony zany. Haleluya. Tampinazany lalana venendrefana. Amen. Natampina ny lalana Jesosy manokatra lalana ho antsika. Aza kivy mihitsy ianao fa manokatra ny lalana ny tompontsika. Tahorana yakory izany mihitsy Jesosy. Tsy matahotra izay satria ianao ilay manokatra ny lalana amin'ny sakana rehetra Jesosy. Izy ilay mahery, izy ilay magaga, izy ilay nantsaka tompony hery manam-pahefana. Izy ny Andriamanitra mifehy izao rehetra izao, tsisy zava-magaga tsy hay nataony aminao. Oh, Jésus. Izy ilay mahery, izy ilay magaga, izy ilay mpantsaka tompony hery manam-pahefana. Izy ny Andriamanitra mifehy izao rehetra izao, tsisy zava-magaga tsy hay nataony aminao. Tsy zava-magaga tsy hain'Andriamanitra atao. Matoky azy foana ianao, mino azy fa iny ataony zavatra rehetra. Haleluya. Tapinazany lalana eny avaratra. Natapinazany lalana venetsimo Na di manao zay ho faniazany devoly Jesosy ilay manokatra lalana veny ambony. Tampinazany lalana venendrefana. Natapinazany lalana venetsimo Matoky izaka tsitsy atahorana yakory. Jesosy ilay manokatra Tsy matahotra izay fa manana anao Jesosy. Ianao ilay manokatra lalana Jesosy amin'ny fiainanahy. Matoky anao zay Jesosy. Matoky anao zay Dada malalo. Fa ninina mitranga amin'ny fiainanahy dia ianao manokatra lalana. Ianao no mitantana. Ianao no momba anay Jesosy. Ka tsy atahotra izay satria hainao atao izao rehetra izao Jesosy. Hainao atao ny momba ny fiainanay Jesosy. Matoky anao zay Dada. Matoky anao zay Jesosy. Haleluya. Izy ilay magaga, izy nantsaka tompony hery manam-pahefana. Izy ny Andriamanitra mifehy izao rehetra izao, tsisy zava-magaga tsy hay nataony aminao.
Alléluia, mbola idera foana antsika. Amen. Satakalula Jesus. Timisa da calcona Jesus. Timisa da calcona we. Timisa da calcona we. Timisa da calcona Jesus. Na ashkula be simisio Jesus. Messages fed the land. Lumina fiara sara te na raicha tuku. Ovo Mike na cararembu. Na ashfad la faccia sara dare. Kaizitanis falasanande. Na vita jan quava na tenage sabe. Tati aurin la saula na be. Timisa da calcona Jesus. Timisa da calcona Jesus. Na ashkula be simisio Jesus. Messages fed the land. Lumina fiara sara te na raicha tuku. Ovo Mike na cararembu. Na ashfad la faccia sara dare. Kaizitanis falasanande. Na vita jan quava na tenage sabe. Tati aurin la saula na be. Timisa da calcona Jesus. Timisa da calcona Jesus. Timisa da calcona we. Timisa da calcona we. Timisa da calcona Jesus. Timisa da calcona Jesus. Timisa da calcona Jesus. Timisa da calcona we. Timisa da calcona we. Timisa da calcona Jesus. Heroes and if kirana maburu. Tena mitakas nyala buku. Inizula sakana dawa vechan. Rana itai falasa kamban. Nanjama kuda ulu zaita kachinilu. Kaibo Mike landa muka buku. Halio mana paket chama nubu kandran. Vernam Jesus yan. Oh, hallelujah. Timisa da calcona Jesus. Timisa da calcona Jesus. Timisa da calcona we. Timisa da calcona we. Timisa da calcona Jesus. Timisa da calcona Jesus. Timisa da calcona Jesus. Timisa da calcona we. Timisa da calcona we. Timisa da calcona Jesus. Timisa da calcona we. Timisa da calcona we. Timisa da calcona we. Jesus.
Alléluia. Tsisy atakatsika an Jesosy. Amen. Mahery Jesosy tsika. Mbola anaty fiderana antsika. Ary anderesantsika amin'ny ten'Andriamanitra. Amen. Naona no manana fasahina iady amin'ny Goliath lehibe. Ny demoni masasy matahotra manaiky sitrary manaiky no ny anaranao. Naona no manana fasahina norokatra ny ranomasina lehibe. Alléluia, manana fasahina manokatra ny ranomasina be. Alléluia, lehibe ny Andriamanitra atsika. Mahavitana manokatra ny ranomasina azy. Kay Goliath ngeza be izay natahoran'i Israely. Nitsangana Davida nampiasain'Andriamanitra ka nahafaty an'i Goliath. Izany ny herin'Andriamanitra atsika. Amen. Alléluia, mahery miaraka mitombo. Satana eo anoloanao. No ny herin'Andriamanitra izay ao anatinao. Alléluia. Jesosy manaiky amen. Matahotra manaiky no ny anaranao. Come Jesus. Naraka anankiray tsika anankiroa dia mitamy ten'Andriamanitra. Olona ho avy nandiam fiadanane.
zany mafy eto an-tany. Olona ho avy ny amin'ny fiadanane, olona ho avy ny amin'ny fiadanana, olona ho avy ny amin'ny fiadanane, olona ho avy amin'ny voninahitra, olona ho avy Jesosy ny amin'ny fiadanane, olona ho avy Jesosy olona ho avy ny amin'ny fiadanana. Iadana antsika rehefa tonga Jesosy, amen. Afatra ny fahoriana rehetra, ny ady rehetra ety ambony tany, aleluia. Mifantsika rehefa ao an-danitra ao idiran'i Jesosy. Mboly verina harikanaye Andriamanitra zany mihitsy. Mboly verina hamonjanaye Andriamanitra. Fa Jesosy very nilaza taminahy, mboly verina eo amin'ny lanitra indray, hitondra fiadanana sy fifaliana ary fiainana mandrakizay. Olona ho avy ny amin'ny fiadanana, olona ho avy ny amin'ny fiadanana, olona ho avy ny amin'ny fiadanana, olona ho avy amin'ny voninahitra, ho avy Jesosy ny amin'ny fiadanana, olona ho avy ny amin'ny fiadanana, olona ho avy ny amin'ny fiadanana, olona ho avy amin'ny voninahitra. Amen, amen. Aderaintsika ny tombo anaraka hiratsika angatana ny fanahy masina. Iteny amintsika indray ny tombo amin'ity androandroany ity amin'ny teniny dia anaraka hiratsika manton'izay. Alleluia. Dia samy manomana ny ara-panahintsika tsika inandray ny tiantovo ambara amintsika amin'ity androandroany ity, inandray no lazay amintsika ny amin'ny teniny. Alléluia. C'est officiel, Montréal est la meilleure ville. C'était cela.
na breno de fona no fona mas. Opa no itini arambara sita kama. Itina fona mas. Itina fona mas. Fenuia no zay fanay masino. Andray ny teny avy aminao ndray zay fanay masino. Onga ny fonay sokatra ndray zany teninao zany. Isokatra amasino zay fanay masino. Amariny zay fanay masino. Amasino zay zava-manana. Amasino amin'ny teninao zay. Satria anao manamasina anazy. Ianao no manamarina anazy. Fenoy zay dada. Fenoy zay fanay masino. Haleluya, haleluya. Baba katika mtini Andremanti.
Andriamanitra rainy amin'ny afo indrindra any an-danitra misaotranao indray izay Jesosy. Misaotranao foana izay mankalazanao foana izay Tompo malalo satria mbola afaka indray izay ny teninao. Ny teny dia tsy avy aminay fa avy aminao. Ianao mitompo ny teny fanahy masina ka mitenena amiko ampiaino araka izay sitraponao sy izay rehetra tianao Tompo. Mitenena fa vonisy iainao anao. Mitenena fa mangetahitanao izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy ny teninao indray izay amin'ity androandroany ity. Fenoy ny teninao indray izay fanahy masina. Ka mitenena aminay araka izay tianao fanahy masina. Ampianaro izay fa tsy malala. Ampianaro izay rehetra sitraka ao tianao ataonay Tompo malalo amin'ny teninao. Mitenena fa vony iainao anao izay. Vony iainao anao izay fanahy masina. Saotra Jesosy. Alléluia. Amen. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ao anatin'ny vavaka fadikanina antsika dia ny anjarantsika androany dia ny fanomezam-pahasoavany manasitrana sy manao fahagagana. Efa hitantsika dia teo aloha ny fanomezam-pahasoavana jerentsika teo dia ny fanahy mahasoa, ny fanahy tondra teny fahendrena ary ihany koa ny fanahy ny teny fahalalana sy ny fanahy ny finoana. Dia androany tsika jery fanahy manasitrana, fanomezam-pahasoavana manasitrana zany. Fanomezam-pahasoavana manasitrana sy manao fahagagana. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra miasa n'apôstôly azafady Kortiana. Kortiana voalohany 12 Kortiana voalohany 12 manomboka eo amin'ny fasivy. Kortiana voalohany 12:27 amin'ny anaran'i Jesosy vakiko ny teny. Andiny fasivy ary ny anankiray amin'ny anaran'i Jesosy efa nijerentsika ilay andiny fasivy fa eo amin'ny fasivy by. Kortiana voalohany 12:20 andin'ny fasivy by amin'ny anaran'i Jesosy ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoenty manasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany ary ny anankiray ny manao fahagagana. Ireo zany no jerentsika androany. Dia ny latsinainy zany jerentsika ny maminany sy ny mahafantatra fanahy samihafa. Dia ny talata miteny amin'ny miteny amin'ny fiteny. Ny anankiray mandika fiteny tsy fantatra ary ny anankiray ny miteny samihafa tsy fantatra. Alléluia. Ireo zany no jerentsika amin'ny talata zany tapitra izy satria sabotsika manao vavaka fotsiny ny alahady tsy misy. Amen. Dia androantsika jery ny fanomezam-pahasoavana manasitrana sy manao fahagagana. Inona moa zany le fanahy manasitrana? Rehefa antsika zany manana an'ilay toetra veriko foana hoe rehefa fentsika le fanahy fataterana dia le toetranao, le fahamantoranao, le toetranao zany miova ianao tsy mandeha mifanao zao tontolo zao tsony, tsy manaraka ny fanao zao tontolo zao tsony. Dia eo zany ianao le olom-baovao amin'i Jesosy.
olom-baovao amin'ny tompo ianao amen, dia mameno anao ilay fanomezam-pahasoavana amin'izay ny tompo. Alléluia. Fa ahafeno ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao eo aminao zany ato hoe raha hitahitanao zay zavatra zay dia tsy maintsy mandeha amin'ny fahamasinana. Alléluia. Akoatra ny toetra rehetrarehetra voalazantsika teo zany reny le tena hoe efa iainanao isan'andro zany, zay rehetra efa nazavaintsika teo reny dia raha ohatra ka mangitahita ny fanomezam-pahasoavana amin'izay ianao dia mila ianao mandeha araka ny fahamasinana. Alléluia. Fa misy raha mijetsika ohatra zao mpanompon'Andriamanitra izy ohatra na kristianina izy aitsika ohatra hoe malala ny tenin'Andriamanitra izy dia ny toetrany dia mandeha tsara, manana an'ilay toetra araka ny voalazan'ny vokatry ny fanahy izy. Manana ihany koa izy mahalala, mahazo le fanahy fiton'Andriamanitra. Fa ireto le famantarana le voalazany ao Marka 4:20 koa izy manambara an'io, tsy mahafeno an'io zany ny kristianina satria nahoana tsy mandeha araka ny fahamasinana. Fa raha ianao zany mangitahita tena hoe ho ampiasain'ny tompo dia mila mandeha amin'ny fahamasinana ianao, fahamasinana tanteraka. Misy ohatra mpanompon'Andriamanitra na pastera ohatra raisiko ohatra hoe mivavaka ohatra hoe olona anankiray dia ohatra moa raisitsika eto hoe mivavaka ohatra misy olona marary dia mivavaka an'iny izy dia tsy sitrana le olona marary, fa mety hoe miteny izy mivavaka ho an'le marary fa tsy eo eo le fanasitranana. Fa inona ny anton'izay zavatra zay? Inona ny antony mahatonga an'izay? Satria tsy mandeha amin'ny fahamasinana ny olona ary ihany koa tsy manao pratika le tenin'Andriamanitra. Ny ahazoana ny fanomezam-pahasoavana io zany tsy moramora, sakrifisy. Tsy omemeny Jesosy fotsiny amin'izao ny heriny, tsy omemeny fotsiny amin'izao ny fanahiny. Mangitahita anao dia ho azonao le izy, ho azonao io, mangitahita anao ho azonao. Fa misy zavatra takin'ny tompo anao ahatonga anao ahazo an'izay, ho tonga amin'izay dimension zay, satria dimension manko io. Io lalantsika hoe maha-kristiana zay ndeha saiko normaly. Ohatra zao étape 1 ohatra fahazazana ara-panahy, étape 2 ny deuxième étape. Ohatra zay konazy hoe fahazazana ara-panahy dia eo le fahazana hoe manomboka mihamatotra ianao dia avy eo le fahamatorana tanteraka. Fa io zany ny mahatonga ny tompo hoe tsy mila zany tsika ndraindray zany tsika mifampijery ohatra. Marina fa ilaina le tonga amin'ny fahamasinana raha ohatra ka tena mangitahita anao mampiasain'ny tompo. Alléluia. Ary zay mihitsy ny tian'ny tompo tsika rehetrarehetra ho ampiasainy. Raha tsika rehetrarehetra samy ampiasainy dia voavonjy daholo, maro no voavonjy. Ny rehetrarehetra manaiky tena hoe ho tonga amin'le dimension izay ilain'ny tompo amintsika dia tena hoe maro tokoa no voavonjy. Kanefa misy mijanona eo amin'ny fahazazana ara-panahy, misy mijanona eo an-tenantenany ihany, dia misy kosa nefa tonga tena amin'le fahamasina, fahamatorana. Fa io zany tsy mora tongavana eo, tsy mora zany le fahatongavan'le hoe tena hoe tonga amin'le fahamasinana tanteraka. Vitsy no tonga amin'izay tanjona zay zany satria sarotra be. Tena hoe
fiainanao fiainanao tena hoe tsisy tsony hoe fiainana ianao zany fa Jesosy totalement rehetrarehetra ary amin'izay fotoana zay dia miomana satria tsy ho mora ny zavatra azonao. Amen. Eo zany tonga tena hoe le ahoana ny lazako anazy tsiko zany tena hoe famasinana tanteraka ary rehefa tonga amin'io toerana io mety ny tompo ary tsy ahatra melanao ela fa alainy. Amen. Satria tsika kristiana io samy mbola miady atongavana any an-danitra. Tsisy teny hoe za efa tampony efa tonga. Alleluia. Tsisy afaka ilazan'izany fa samy miazakazaka. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray nampahitany tompo fahitana izy dia izy ao anatin'ny fahitana zany mahita olona be dia be kristiana be dia be samy miazakazaka. Sasany anao rina mbola aoriana be, sasany efa au milieu, ny sasany efa tonga akaikin'le vavahady. Hitantsika amin'izay zany hoe le fiainana maha-kristiana zany étape. Amen. Manambara zany le fiainan'ny kristiana ny zavatra nasehon'ny tompo azy. Misy tafiditra ao anatin'le vavahady, misy ny sitominy devoly miverina. Raisy ny devoly entiny miverina fahitana nasehon'ny tompo azy zany dia miverina. Nefa samy miazakazaka amin'io. Halleluia. Raha ho any an-danitra zany tsika, satria izay ny tanjonantsika, na io fanomezam-pahasoavana angatantsika tsy hoe hideraderantsika tena, fa ny mba hitandremantsika ary hanampy antsika mandrapahatonga antsika any an-danitra. Halleluia. Ka eo zany tsy mifampijery. Raha ho any an-danitra antsika aza variana hijeren'ny anina rakotra be. Halleluia. Amin'ny asa nampanaoviny tompo anao, jereony ianao, diniony ianao, miasa indraindray za tratran'izany. Indraindray mijery ny hafa dia manomboka dessus za. Maninona ary za? Sao dia tsy izy ny anahy, sao dia zao ny anahy. Io samy manana fanomezam-pahasoavana omeny tompo. Halleluia. Fa raha ianao mijery ny hafa dia mijery ampitombo ny ara-panahinao. Satria mifanampy manko tsika mifanohana. Raha vakitsika io fanomezam-pahasoavana io. Raha vakitsika io kortiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo hatramin'ny farany dia miteny izy hoe itsika le tenantsika hoariny amin'ny tenantsika. Ny tanana ve izy tsy ilan'ny tongotra ve izy tsy ilan'ny loha, ny loha ve tsy ilan'ny maso. Dikan'izay mifampiankina tsika. Dikan'izay tsika mitady hery any amin'ny hafa. Ohatra zazara-panahy ianao, tsy maintsy mitady ianao olona ambony niveau mihoatra anao. Amen. Ohatra ianao amin'ny deuxième dimension, tsy maintsy mitady amin'le troisième dimension ianao. Alléluia. Dia mifanampy eo zany zay zavatra le herin'ny fanahy masina mifameno antsika. Fa raha ianao mijery ampitahany ianao dia ho tafalatsaka ianao, ho kivy ianao, satria tsy mitovy mihitsy ny asa rehetra ampanaoviny tompo antsika. Tsy ohatra zao raha izy ohatra hoe misy ny mpaminany, mbola jerentsika koa ny ministera hita ao amin'ny fiangonana ohatra, misy ny mpaminany, misy ny évangéliste, misy ny pastera, misy ina koa izy tompo, misy ny bisorona, tsy bisorona tsy moa zao fa misy anankidimy izy ihany zay. Ay ny docteur, dia ny anankiray apôstôly. Halleluia. Misaotra fanahy masina. Misy anankidimy izy ireo. Dia io samy manana ny asany, tsy voatery ho mpaminany daholo ny olona rehetra. Non, tsy possible zany. Tsy ho pastera daholo, tsy ho évangéliste daholo, tsy ho choraly daholo, fa zarazarainy Jesosy amin'ny asany samihafa. Halleluia. Dia arakaraka le fanomezam-pahasoavana omeny tompo anao na lalanao,
Mialalanao ity zany ny anahy dia ampitombo iny izay le talenta, izay le ento amin'ny Jesosy. Jereo mandinio isan'andro ampiasao iny nomeny Jesosy ianao fa mitombo, ampitombo iny tompo. Eo le fanomezam-pahasoavana mitombo raha manakaiky any foana ny tompo foana anao ary mifantoka am'le andraikitra omeny Jesosy ianao. Mifantoa fahazavariana mijery ny hafa, fantoa amin'ny anao dinio dia mitombo anao amin'izay fotoan'izay. Enao ary gaga fa jerenao ohatrany misy zavatra miova aminazy zany. Io tsy fantatrao fa enao fotsiny mandeha dia hitanao misy zavatra miova. Zay le fitomboana ara-panahy satria anao mifantoka ny aminao. Fa ny anao mijery ny hafa dia tetovy amin'iny koa anao dia lasa manao tao foana. Alléluia. Fa tsika tsy natao hitovy ny fanomezam-pahasoavana. Mety misy hitovizana fa tsy hitovy tanteraka. Alléluia. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray koa nilaza an'izay. Rehefa izy zany nijery, satria niteny azy ny tompo hoe nareo kristiana io izy misy ny premier niveau, misy ny deuxième niveau, misy ny troisième niveau. Dia indray andro izy variana mijery ny hafa, jery izy ny hafa, sahirana izy mampitaha mijery ny hafa. Nitenen'i Jesosy, nitenen'ny fanahy masina, nitenen'ny tompo mihitsy hoe mifantoha amin'ny anao fa aza miditra ny amin'ny hafa. Amen. Fa indraindray tsika olombelona, ny fevitr'Andriamanitra tsy fevitra tsika. Indraindray tsika olombelona zany mijery ny an'ny hafa, tianao hitovy amin'ny anao ny zavatra ataony hafa, tsy hitovy mihitsy. Alléluia. Satria Andriamanitra manana ny fevitra iverany antsika tsirairay avy. Atambatry ny ray tsika ao amin'ny toerana anankiray ohatra dia samy zarazaraina amin'izay le fanomezam-pahasoavanao. Mety ny anao ilain'le ny hafa, ianao koa mila ny hafa dia mifameno dia mitondra hery ho anao. Izay le hoe fiarahana mivavaka. Fa tsy voatery hitovy daholo tsika ao anatin'ny groupe na ao anatin'ny fiangonana, tsy hitovy daholo. Alléluia. Dia raha ianao variana mijery iny dia tafalatsaka ianao mitsara, tafalatsaka ianao manana mety hoe itsikera, mba tsy halatsaka anao dia mifantoha amin'izay omeny tompo anao. Amen. Dia hiditra amin'ilay tenin'Andriamanitra teo zao fa tsy haiko antonga an'azy hoe mety ny tompo azavaina. Ny fanahy manasitrana. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra amin'io fanahy manasitrana io zany. Asan'ny apôstôly toko 7 efa fantatsika tsara. Jereo nge ny mpianatra, jereo ny mpianatra teto. Inasitranan'i Petera ilay lehilahy nalemy tongotra sy ny toriteny nataony tamin'ny olona. Ary Petera sy John niakatra eo kianjan'ny tempoly tamin'ny ora faha-9 fotoam-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny izay napetrany isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, ilay atao hoe hitsara endrika, mba hangataka fiantrana amin'ny izay niditra teo kianjan'ny tempoly. No nahitan'i Petera sy John efa hiditra eo kianjan'ny tempoly izy dia nangataka mba omena fiantrana. Ary Petera sy John nibanjina azy ka nanao hoe mijery anay. Dia nibanjina azy roa lahy tsara izy fa nanantena azo zavatra taminy. Fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa izay nanako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana raha lehilahy ka natsangany dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary niatsamboatra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy eo ankianjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy niatsamboatsamboatra sady nidera an'Andriamanitra. Amen. Alléluia.
Jeretsika ny fanasitrana nataony Petera teto ary Petera manana io don io. Manana io fanomezam-pahasoavana io Petera. Manasitrana. Manasitrana tsy marary fotsiny misy ohatra zao misy marary ny cancer, marary ny diabète, misy marary misy tapatongotra ohatra ny tsara endrika eto malemy tongotra ivavahanao de sitrana eo le olona. Zay le fanahy manasitrana. Amen. Misy olo ohatra marary vavony, olo ohatra marary tsy haiko be dia be ny aretina, ivavahanao tonga de sitrana eo. Fa nahoana ny fiangonana sy tonga amin'io dimension io? Nahoana ny mpianatra ny tonga amin'io dimension io? Alléluia. Satria ny mpianatra feno ny fanahy masina. Taoriany nahazoan'ny mpianatra ny fanahy, ny afon'ny fanahy masina amin'ny andron'ny Pentecoste no nanaovan'izy ireo an'ireo fahagagana reo. Ka maro amin'izay tao amin'ny fiangonana ny resy lahatra nanaradian'i Jesosy noho le zavatra be dia be nataon'izy ireo fahagagana, fanasitrana nataon'izy ireo. Dia aiza n'io zany ny fiangonana antsika ankehitriny ny miracle tsy hoe ny devoly ihany manao miracle, indraindray manko ataon'ny devoly zay zavatra zay de takona ny an'i Jesosy. Fa lasa hoe zay manao miracle de fa satana zay tsia. Manao miracle ny tompontsika ary voalazan'ny Baiboly zany. Manao fahagagana. Aiza ary ny Andriamanitra antsika raha ohatra ka antsika tsy mino fa manao fahagagana ny tompontsika. Ahoana ny inoany izay foana teniko hoe inoany reo olona manan-karena reo raha reo olona manan-karena reo tsy ino mihitsy reo anao itorianao ny harena satria fa feno harena aminazy eo. Amen. Fa inana resy lahatra andreo mpitondra fanjakana, reo olona manamboninahitra, reo olona manan-karena, io fanomezam-pahasoavana io manasitrana manao fahagagana. Tokony zany ho hita amin'ny fiangonana io fiasan'ny fanahy masina io mba haresy lahatra ny olona ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ankehitriny tonga amin'ny fiangonana ohatra ny mpanan-karena toriana ny prospérité ny anan-karena indray mandeha, izy efa feno harena efa niazony tany amin'ny tany tsy fahalalana. Mbola zany ihany koa toriana amin'ny fiangonana. Alléluia. Torio ny fibebany izy, torio ny fanjakany lanitra, ambarao azy fa manao fahagagana ny tompo. Mety tonga amin'ny fiangonana anankiray olo io na manan-karena izy fa tsy salama, marary mitady fanasitrana eto sy eroa tsy sitrana satria ny dokotera misy limitiny ihany. Fa aiza zany tsika fiangonana mety zay no ampiova anoloran'ny tena ho an'i Jesosy. Zay na tonga ny olona be dia be nanaraka ny mpianatra, na tonga olona maro nanaiky an'i Jesosy toy mamonjy zay fiainana. Satria be dia be ny voageja amin'ny asan'ny devoly ohatra, be dia be ny tratry ny aretina. Jereo nge ankehitriny zao ny aretina be dia be. Fa firifiry ny fiangonana mahavita an'izany ohatra, ahavita an'izany fanasitrana zany. Nefa teo aloha dia tena vitan'ireo mpianatra. Tonga manantona izy ireo ny tsy salama dia sitrana ianao. Ankehitriny ivavahana atao ina ilay olona tsy sitrantsika mpanompon'Andriamanitra satria tsika tsy mandeha araka ny fahamasinana, fahamarinana. Alléluia. Tsy manaraka ny didin'Andriamanitra, tsy ho tonga mihitsy ny miracle, tsy ho tonga mihitsy ny herin'ny fanahy masina. Rehetrarehetra voalazako teo irony dia le toetra antsika aloha voalohany
rehefa tonga ny fanahy masina miova. Fa raha hiditra amin'ny étape dimension fanasitranana fahagagana tsy maintsy ianao sacrifice totalement ho an'i Jesosy amin'ny fahamasinana. Alléluia. Deuxième dimension kristianina io amin'ny fiovan'ny toetra eo. Hiditra amin'ny troisième dimension anao. Fa troisième dimension jereo mpianatra reto anao fahagagana zany efa troisième dimension reto amin'le fiasan'ny hery ny fanahy masina, afo ny fanahy masina, ositra ny fanahy masina. Alléluia. Miteny fotsiny reo dia manaiky ny herin'Andriamanitra tonga dia miasa ny herin'ny fanahy masina. Jerentsika fotsiny ange eto koa miteny izy ty Paoly le lehilahy anankiray tsy vovako daholo manko le izy. Lehilahy anankiray izy mo le tsy tadidiko ny anarany fa niomby asa izy dia niova fo dia niteny tamin'ny Paoly izy hoe meo anahy koa izy io fanomezam-pahasoavana nanao izy ho avidiko vola. Eo no eo Paoly tezitra tonga dia niteny fa ngahy heverinao izy ho avidim-bola ny fanahy masina. Amin'izao fotoan'izao izy ianao dia ho jamba, eo no eo tonga dia jamba le lehilahy. Aiza zany fahagagana zany? Amen. Feno herin'ny fanahy masina ny mpianatra. Herin'ny fanahy masina niaraka ny mpianatra. Raha mamaky ny asan'ny apôstôly ianao dia hitanao vakio ny asan'ny apôstôly. Fa feno ny herin'ny fanahy masina reo mpianatra reo. Na miteny fotsiny zareo tsisy tahotra tsony, fa tenenanao hoe fa Jesosy mihitsy no miteny amelan'izy ireo. Manoloana ny Sinedriona, manoloana ny mpanoran-dalàna, manoloana an'ireo olona manakaja ohatra hoe manamboninahitra eo amin'ny toeran'ny fanjakana dia tena mitsangana miteny izy ireo sahy. Iza ny olona sahy ohatra zany raha tsy feno fanahy masina? Tsy ho sahy mihitsy ianao raha tsy feno fanahy masina. Zay le fanahy nitahotra. Io troisième dimension ty zany io tsisy fiainana tsony. Mangita fanomezam-pahasoavana manasitrana sisa. Mety misy le dimension ny fanasitrana ohatra hoe bavaka an'olona anao dia sitrany ihany ohatra hoe le fahagagana. Io fahagagana io. Jereo Philippe sa iza le Philippe nanao batisa an'ilay tandapa. Fa ny fanahy masina mihitsy nitondra azy tonga dia nanjavona tonga dia ny amin'ny toeran-kafa. Tonga dia tsy hitan'ilay tandapa eo no eo. Aiza herin'izany fanahy masina zany? Ça c'est le miracle. Fahagagana lehibe. Tsy hitatsony zany ankehitriny satria ny fiangonana tsy hita ao ny herin'ny fanahy masina, tsy mankatony fanahy masina, tsy manampiratika ny ten'Andriamanitra, tsy mandeha amin'ny fahamarina, tsy mandeha amin'ny fahamasina. Impossible. Kely fotsiny azo iseny tanana ny olona tena hoe manana an'ireo dimension reo amin'izao. Sacrifice ahatonganao hanana an'ireo fanomezam-pahasoavana an'ireo troisième dimension. Alléluia. Ohatra fotsiny zao tena hoe fivadikana nataon'i Jesosy 40 jours. Vao miteny an'izany ianao amin'io dia izy hoe tsy vitan'olombelona zany. Vitan'olombelona zany. Vita rehefa ny hoe tadin'i Jesosy. C'est le sacrifice. Misy ary mahavita 2 mois, 3 mois tsy mihinan-kanina. Alléluia. Amen. Io zany le fanahy manasitrana teo hitantsika iny le jerentsika koa fanindroany inandray koa nataon'ny Petera. Nananan'ny Petera mihitsy le fanahy manasitrana sy fanahy fahagagana. Asan'apôstôly 9. Asan'apôstôly 9 andiny faharoa amby telopolo
ny nananganany Petera any Dorcas tamaty. Efa maty io vehivavy nampiasain'ny tompo io mpitondra-tena, dia nalahelo daholo ny olona teo amin'ny afaka vakianao anatranao, nalahelo daholo ny olona tao tokantrano, ny olona rehetra manodidina satria olona nanao asa soa. Dorcas, Tabita Dorcas. Halleluja. Dia tonga Petera nampitsangana azy tamaty. Amen, amen. Dia ilay fanahy fagagana tao amin'ny Petera sady fanahy manasitrana. Ka atongavanao amin'ny étape ireo zany tsy moramora, tsisy fiainana intsony ianao, tsisy fiainana intsony. Na ianao tsy afaka hiasa intsony raha tonga amin'ny dimension. Tsy afaka hiasa intsony satria any Jesosy totalement ianao, tsisy azonao atao afa-tsy ny sitrapony tompo. Ary manamasina ny tenanao isan'andro, tsy azonao atao miharoharo amin'ny olona tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy azonao mandehandeha fotsiny amin'izao, mandeha ary dia fanan'Andriamanitra tsy miharoharo. Andehanao amin'ny toerana anankiray tsy maintsy manontany an' Jesosy alohanao, azoko andehanana ve aho? Fa raha tsy izay miala ny fanahy masina. Halleluja. Hoe mandeha raha koa dia andeha koa zaho. Tsika tsy mandeha amin'ny herin'ny olona intsony, tsy sitrapon'olona na ratsika fa sitrapon'i Jesosy. Izay rehetra hoe raha voanao manano fanahy ny tahotra dia tsy sahy teny, dia eo ianao dia mezan'ny devoly. Satria ireny ny ampiasan'ny devoly tsy hahatonganao amin'ilay tanjona, tsy hahatonganao amin'ilay dimension plus haut, tsy hahatonganao amin'ny tanjona troisième dimension, ny herin'ny fanahy masina. Dia sara misy barera misakana anao. Amen. Ny tompo zany mila ny évangélisation izay ataontsika amin'izao. Évangélisation miaraka amin'ny miracle, miaraka amin'ny fahagagana, tsy ratsy zany. Mba haresy lahatra ny olona hoe lehibe ny Andriamanitra ivavahanao. Amen. Ary io fanomezam-pahasoavana manasitrana sy fanaovana ianao tsy maintsy mivavaka isan'andro ianao farafahakeliny 8 heures du temps, adiny 9. Tsy maintsy misy lera ireglevanao ny vavakanao hatreto isan'andro obligatoire. Hoe dia nitenena fotsiny azo fotsiny amin'izao io, fa misy sacrifice ataonao, prix à payer io. Raha te hahazo an'io zany ianao fanomezam-pahasoavana io, tsy maintsy miditra amin'ny prix à payer. Alléluia. Fanapahan-kevitrinao ho tonga amin'ny dimension fifadikanina vavaka. Alléluia. Mitokana foana. Tsy azonao atao hiaroharo isaky ny fety rilasanao, misy zavatra rilasanao. Non. Tsy ho azonao mihitsy ny herin'ny fanomezam-pahasoavana io, tadiavinao io zany. Ary izay mihitsy sacrifice na hidiranao amin'ny lanitra io tsy mora. Tsy hoe juste miracle ihany, fa nidiranao amin'ny lanitra koa dia zany. Tsy maintsy mitandrina anao amin'ny rehetrarehetra.
Ny fiaroarona manko dia tena mahalatsaka mihitsy le fahamasinana tena mitaky fahamasinana tena hoe totalement. Tena io zany mahasarotra ny tompo na ny fitafinao ary. Na fitafinao ary tsy maintsy ianao misarona amin'ny rehetrarehetra. Amin'ny tokantrano misy anao ao, na iza io amin'ny trano misy anao, izy anao tsisy hita dia boriboridana miala ny anjely. Tsy azonao atao mihitsy. Fa tsy maintsy misarona anao amin'ny rehetrarehetra. Ary ihany koa ianao mitandrina amin'ny masonao tsy ahita fitanjahany hafa. Alléluia, tsy mora izy. Tena tsy mora hoe mora tenenina fa tsy mora hatongavanao amin'io dimensiony fanahy, fanomezam-pahasoavana, manasitrana, fahagagana ary ihany koa idirana amin'ny lanitra dia izany ihany koa. Amen. Fa ny tompo ihany koa moa mahalala an'izay zay tandrefany tsirairay satria izy ny teny misy ny deuxième dimension, misy ny première dimension. Tsy fantatsika zany izy mahalala ny olona vovonjy. Alléluia. Fa 100% ny olona efa manao sacrifice totalement Jesus dia moramora azy ny miditra amin'ny fanjakany lanitra ary sarotra amin'ny satana ny ampiverin-dalana azy. Fa ny kristiana mbola amin'ny première dimension, deuxième dimension mbola mora amin'ny satana misintona azy miverina. Fa eo amin'ny troisième dimension sarotra aminy. Alléluia. Dia reto fiainan'ny reto mpianatra reto hatramin'ny fahafatesana. Nanao tomoeny satana niditra tamin'ny rehetrarehetra hamonoana azy ireo mba hatahotra, hampitsahatra an'ilay fitorian'ny filazantsara fa tsy nitsahatra ny mpianatra nanohy foana. Hatrany an-tranomaizina. Hatrany an-tranomaizina izy ireo mihira. Jereo fotsiny Paoly sy Silasy tao an-tranomaizina. Mifehy ny tanany amin'ny bolongakazo. Izy ireo midera tonga dia mivaha amin'ny bolongakazo. Izay ilay fahagagana. Manaraka anao io fa tsy ianao mihazakazaka mitady fahagagana. Ary misy pastera manositra e. Ary misy pastera manao miracle. Ary ianao no afaka manao miracle. Ianao no mitady an Jesosy azonao le miracle. Manaraka anao izy. Fa tsy ianao mihazakazaka aty à gauche à droite andrefana atsinana. Alléluia. Nahita mpianatra antsika eto mihazakazaka nandeha, tsy nandeha nakaiza mpianatra. Fa nipetraka tao amin'ny chambre haute, tamin'ny toerana anankiray nijanona tao nivavaka, tsy fantatsika ny namantaonany. Nisafira mizato izy ireo tao. Fa rehefa nivoaka avy eo izy ireo feno herin'ny fanahy masina, miracle nanaraka, fahagagana manaraka, fanasitrana manaraka. Nefa antsika tsy dia hivavaka. Vavaka 5 minutes zao antsika tsy mahazo anio mihitsy. Alléluia. Sacrifice, prix à payer. Prix à payer. Prix à payer. Ny hira fotsiny Paoly sy Silasy tsisy mizika, tsisy nina. Ny ozongozona ny trano. Ny mpiambina eo no eo resy latra nanolo tena ho an'i Jesosy. Izay ny maharesy rehetrandreo miaramila, député, président, miracle. Fahagagana. Jeretsika ny fahagagana Elisa ihany koa. Ny nataon'i Elisa. Nampitombo an'ilay diluile, ilay vehivavy anankiray. Nampitsangana le zanaky ny vehivavy anankiray maty koa, novelominy. Io le fanahy ny fahagagana. Manasitrana fahagagana. Miaraka reo. Rehefa anao tonga amin'ny dimension manasitrana io, tonga amin'ny dimension manao fahagagana ianao. Fa izy jereniko amintsika zay hoe sacrifice
tsy mora io. Fiainanao tsy manana fiainana tsony ianao. Tsy manana fiainana tsony. Alléluia. Mety na ny zanakao tsy anananao zay nisy fotoana nijoko ovombelona teo rehefa tsy ovombelona mpanokon'Andriamanitra ny zanany navela ny andro Noely, andro fety tsy mihaona amin'ny zanany izy asain'Andriamanitra mitokana mijanona atao am-piangonana anao izy Jesosy. Tsy mahazo mandeha any. Satria le fiangonana afaka jeritsika mety eo fama français. Le fiangonana naloto dia nasain'Andriamanitra ho diovina le fiangonana. Anangana hôtel zany tsy mora. Anangana fiangonan'Andriamanitra zay magagana olona pasteur eto androany izy mahay baiboly manangana fiangonana rapitso. Ça c'est pas facile. Prix à payer. Tsy maintsy mijanona ato ianao izy Jesosy mivavaka. Fa na ny zanany tsy hitany tsisy fiainana tsony ny fiainanao hoe mampanompon'Andriamanitra hidiranao amin'ny tanjona 3e dimension io. Tu n'as plus la vie. Ta vie c'est Jésus totalement. Alléluia. Na mihinana na tsy mihinana ianao dia fa an Jesosy. Satria tsy maintsy mandalo an'izany ianao. Dia rehefa vitanao prix à payer, hitan'i Jesosy amin'izay ianao namboariko marina ty zanako ty. Tsy maintsy ahitsakitsan'i Jesosy daholo ny fitiavam-bola, ny fitiavan-karena, ny firiariana. Ahitsakitsany ireo esoriny. Dia mbola tena hoe miankina amin'ny ohatra hoe za zany andro rapitso tsy hinana dia ahoana zany hoe dia eo le tahotra ianao. Reny ahitsakitsan'i Jesosy daholo reny. Zay ianao vao tonga amin'ny 3e dimension tsisy tahotra tsony ianao. Tsy matahotra fahafatesana tsony. Isy hamono anao tsisy tahotra tsony. Zay ianao midina amin'izay le fanahy fagagana aminao. Alléluia. Miady amin'ny devoly. Tsy matahotra Satana, tsy matahotra ny Satana tsony ianao. Elisa niteny hoe tsisy orana tamin'izay fotoana izay niteny Elisa hoe hisy ranorana izy amin'ity dobo ity tsy hisy ninina izy ho maina ny tany kanefa kosa izy za hiteny rapitso hisy ranorana eto hisy dobo rano dia misy rapitso niny tonga ny dobon-drano misy rano dia nisotroana rano satria tsisy rano sotroana tamin'izany. Zany efa kakana. Samsona jero Samsona no avy niady angamba izy maina ny vatany dia vonjeo izy Andriamanitra meo rano fa maina. Dia le vato lampy angamba nitesaka tonga dia nisy rano. Aiza le fagagana ankehitriny zany amin'izany. Aiza le fagagana. Io puissance n'Andriamanitra io. La puissance de Saint-Esprit. C'est ça la puissance de Saint-Esprit. Ça. Il ne peut pas donner seulement comme ça, Seigneur. Il ne peut pas donner comme ça. Il faut que tu fasses les prix à payer. Tu dois payer les prix. Alléluia. Mifady ny ratsy rehetra. Ny sakafo tsy mihinana ny fihinan'olona intsony. Mbola jerentsika amina tsinainy hoe fiainan'ny mpaminany ahoana. Eo amin'izay no halan'olona. Tsy tian'olona mihitsy ianao satria tsy hitovy amin'ilay olona rehetra. Tsy hitovy amin'olona rehetra mihitsy ianao. Eo zany ilay fahatongavan'ilay hoe le 3e dimension zay zany vao azoanao ny heriny fanahy manasitrana sy heriny fanahy fagagana. Ankoatran'ilay toetra efa nilazaintsika rehetra teo, ny fiovan'ny toetrantsika io aloha voalohany indrindra mila tena hoe manana an'ireo zany tsika. Dia rehefa vita io atapy io
dia eo amin'izay koa no mitady hoe ahoana koa ny ampitombo an'i Jesosy, inona koa ny etapy manaraka, satria isaky nisy dimension miala amin'ny dimension anankiray no miditra amin'ny dimension anankiray dia misy fisahan-toetra ao, misy prix à payer ataonao vao tonga amin'izay tanjona izay ianao, tsy hoe midimidina ho azy ny fanomezam-pahasoavana. Halleluia. Mivavaka antsika mangataka anao dia ino Jesosy? Fa izy Jesosy omeko anao ny fanahiko, omeko anao ny fanahy masina, le herin'ny fanahy masina zany. Kanefa kosa jereny Jesosy ahoana ary ny azoanao izay, ahoana zany ny tanjonanao anatin'izay, ahoana ny etahitanao amin'izay, ahoana Jesosy ny ataoko azoko anio. Tena mifonao marina ve, tena vonona marina ianao, sao dia hanomboka ny fizahan-toetra sy filalaovan-tompona, tia lalovanao alohan'ny hanomezako anazy dia avy eo no miambandona dia tsy ho azonao mihitsy le ositra. Amen. Fa rehefa anao mangataka dikan'izay anao zany dia tanjonanao dia hoe ho tonga amin'izay, ankoatra ny fiarahantsika mivavaka eto, mangataka tsika mivavaka atsika dia jereny Jesosy no tena mangetaheta. Rehefa tena mangetaheta amin'izay anao zany dia tsy maintsy alohany hampidinana ny ositra io, tsy maintsy ahitsakitsany rehetrarehetra, dia iny fanitsanana rehetrarehetra iny maharary, mavesatra, maharary. Tsy mora. Dia jereny Jesosy amin'izay anao mandalo an'ireny zavatra ireny zany, jereny hoe anitsana an'ity zao, anitsana an'ity ohatra hoe fitiavan-tena ity zao, anitsana an'ity fitiavan-kanina ity zao, dia eo jereny Jesosy, azaka avy ianao. Azaka ohatra tsy hinan-kena ianao mandritra ny 1 mois, testeny Tompo. Halleluia. Vitanao ina, hitan'ny Tompo anao fa efa namboariko izy amin'izay resaka hanina zay, ohatra na hitsakitsan'ny Tompo fitiavana zavatra matsiro matavy. Avy eo koa Jesosy miditra amin'ny fitiavan-karena amin'izay koa fitiavam-bola, esoriko koa fitiavam-bola ty, jereko koa ahoana koa izy Jesosy. Ohatra zany fiasan'Andriamanitra amintsika, arakaraka ny etahetanao sy ny fanirianao dia hitan'ny Tompo hoe azony ampiasaina amin'izay no azony omena an'izay fanomezam-pahasoavana amin'izay, dia tsy maintsy izay araseny izay tsy izy rehetra. Dia eo ianao tsisy niditra any an-danitra nge, tsisy zavatra hoentinao mihitsy, dépouillé totalement ny miditra any an-danitra. Niditra any an-danitra manko dia feno an'ireo hery ireo ianao, efa tsy tompony tenanao intsony. Halleluia. Tsy tompony tenanao intsony ianao. Hiditra any an-danitra zany miala ny rehetrarehetra, tsisy anao intsony ety ambonin'ny tany. Zay hoe tsika tsy mandeha ny zavatra hitantsika maso io, saintsaina izy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Raha mamaky ianao Matthieu 5, sambatra ny Tompo izay ory fa izy no ampifaliana, sambatra ny ina koa ny teneny any, ny miantra fa izy hatrana, sambatra ny madio am-po fa izy ahitan'Andriamanitra, sambatra ny enjena no famarinana, sambatra mpampiavy izy hatana. Tsy mba niteny mihitsy Jesosy hoe sambatra satria ianao manana vilabe, sambatra satria ianao manana tôbila, tsy niteny an'izany mihitsy izy ny tenin'Andriamanitra. Ny niteneny Jesosy sambatra dia ny ory, ny malahelo fanahy, ny miantra, ny mpampiavana, ny enjena. Dikan'izay ianao hidiranao amin'ny lanitra eo, miala ny rehetrarehetra, mitsakitsana ny rehetrarehetra. Amen. Dia rehefa ianao zany mahafoy zavatra rehetra amin'ity tany ity, dia azony Tompo antoka amin'izay ianao amin'ny ositra omeny anao, manaraka anao amin'izay ireo, manaraka anao.
miteny fotsiny ianao dia mivano problème, miteny fotsiny ianao dia mamaha olana Jesosy, miteny fotsiny ianao eo eo tonga dia miracle fagagana. Alléluia. Amen, amen, amen. Misy olona tonga mba mieritreritra hoe hoazoazo fotsiny, tsy azoazontsika fotsiny eo, tsy azoazo fotsiny eo. Na izy mpanompon'Andriamanitra hoe pasteur Abdoriry, nefa raha vao tsy mena amin'ny fahamasinana tanteraka, tsy manaraka mihitsy ny fahagagana. Halleluja. Fahamasinana, fahamarinana, halleluja. Tsy matimaty ny vola intsony, tsy matimaty ny harena intsony. Manaiky anao na hipetraka amin'ny trano bongo, na hipetraka ivelany ary, fa ny Tompo tsy mamela antsika ohatran'izany, manome foana izy izay sahaza sy mety amintsika. Ny atonony dia mifaly aminao amin'izay omeny Jesosy ianao. Tsy hoe ianao hanompo an'i Jesosy tonga dia hana villa be na tôbily be. Izay nge mahatonga antsika, mahatonga le esprit de prospérité, le fanahin'ny firiariana tafiditra. Dia fatany devoly izay zavatra izay dia omeny aloha le fananana. Amin'izay le kristiana tonga dia miroboka amin'ny non, sois intelligent, sois intelligent. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray nangataka amin'ny Tompo izy anarany tsy tadidiko, mpitoro amin'ny YouTube izy, nangataka izy tôbila, anaovako asanao Tompo, mila tôbila, mila tôbila. Zao izy Jesosy anomenao bisikileta afaka andehananao. Tsy maintsy briser Jesosy aloha, miala ny fieboebona rehetra, miala ny firiariana rehetra. Dia tsy nahateny izy satria bisikileta izy ahafahanao mandeha ihany koa. Dia nanaiky. Dia bisikileta izy mandeha dia misy vaky pneu, misy le pneu simba ohatr'izany. Dia ahoana ty Jesosy zay, dia nanomboka nomeny Jesosy moto ihany koa. Dia ny moto dia teny dia ino izy mataona dia moto. Efa ela ty zay zaho izy vao nisy olana ampiasain'ny Tompo nanome tôbila anahy. Ohatran'izany fiasan'Andriamanitra. Fa ankehitriny magaga tonga dia midangana dia hoe anana ny rehetrarehetra. Non. Andriamanitra miasa amin'ny fanetretena. Alléluia. Tsy maintsy brisena alohanao vao izay misandratra. Jereo nahazo an'i Davida alohany izy handray ny fanjakana mpanjakan'i Israely. Inona nahazo an'i Davida? Fanenjena tsy fanenjena ataon'i Saoly azy, hamono azy. Alléluia. Taiza nipetrahan'i Davida tany anaty ala, tany anaty karam-bato. Ny testa fizahantretra nahazo an'i Davida tena nazary mamaky an'ilay izy an'i Jesosy. Ny zanany nangalatra ny vadiny, niaraka amin'ny vadiny. Fa mbola fitiavany ny zanany rehefa maty Absaloma tomany tohina. Tezitra Joaba izy, le tandapany. Faina ty ataonao izy olona hamono anao ndray koa tomaninao. Davida, ny toetran'i Davida tena mahafinaritra. Marina izy fa tafalatsaka tamin'ny péché sexuel, tafalatsaka izy tamin'ny fanay fitsangatsangana, fa niaiky ny fahadisoana izy, nifona tamin'Andriamanitra. Dia tsy namerina intsony. Fa Davida tena mpanjaka nahafinaritra tamin'i Israely. Any ka izany tena hoe nakasitrahan'Andriamanitra izy. Ka tsy navelany tamin'ny zanany izy hoe tsy maintsy napetrany eo zanany ho mpanjaka nohony amin'ny Davida dia Solomona. Tsy hoe nisandratra anao, mandray Jesosy anao tonga dia misandratra eo non, il faut de demander c'est comme ça. Il
faut prudent. Alléluia. Mila mitandra voatra zany. Mila mitandrina mafy. Ary na le olona ranao koa mila fantarinao tsara sao dia fanahy hafa ny ao anatiny. Nanompon'i Jesosy jerenao izy efa manao miracle dia sady manan-karena be hono eo. Jesosy miainga mifanetretena aloha ambany dia ambany. Dia raha sandratry ianao sandratry. Raha tsy sandranao amin'ny plasy misy ianao, plasy misy ianao tsy manino. Fa ny antompo ohatr'izany ny fiasany, midina ambany dia ambany dia izy amin'izay manandratra anao. Fa tsy ianao misandratra aloha. Alléluia. Au contraire ataon'ny kristiana ankehitriny. Au contraire, izy indray misandratra aloha. Alléluia. Amin'izay fotoana izay ianao rehefa brisen'ny tompony rehetrarehetra dia manome ny heriny amin'izay izy. Eto ity zanako ity efa tsy voarebirebin'ny Satana intsony ianao eo. Zay ngely izy. Rehefa ianao manetsy tena ambany dia ambany, manaiky fanamboaran'ny tompo ianao, manaiky hitsakitsany rehetrarehetra, eo amin'izay sarotra amin'ny Satana andavo anao satria efa fantatrao daholo ny zavatra nilalovanao. Amen. Fantatrao daholo ny zavatra nangiry firy nilalovanao ka mitandrina amin'izay ianao eo. Tsy manao totoany ara-panahinao. Alléluia. Ka na dia tonga Satana mitondra vola be aminao, tsy voarebirebiny amin'ny vola intsony ianao. Tonga izy mitondra olona tsara tarehy alohanao andavanao fijangazana efa tsy taitra intsony ianao satria efa nibrisen'i Jesosy ianao. C'est ça le secret, le brisement, fanamboarana totalement. Paoly izay nirehare fa mahalala ny lalàna ny ten'Andriamanitra nefa fahalalana diso ny fantatrany. Jesosy mihitsy nampihitra azy ambany dia ambany. Niditra Paoly nandeha tongotra hatrany taiza nitoren'i Jesosy. Nandeha hatrany Roma izy tsy nihinan-kanina 120 andro angamba zay. Alléluia. Jereo koa tantarany iza le any amintsika Madagasikara io. Sera Fabiola, jereo ny tantarany lalovany fa tsy mora. Azany ny olona ampiasainy tompo. Mihitra ambany tena hoe maro ny zavatra lalova. Fizany toetra be dia be ny lalovany. Raha meny fijorombelona tsika. Fa avy eo izy nasandratry Andriamanitra amin'izay, misokatra amin'izay ministera ny ankehitriny. Dia mitaona olona be dia be ho any an-danitra. Famasinana tanteraka. Jereo ny fitafin'izy ireo. Famasinana totalement. Tonga olona andrebireby azy amin'ny vola ohatra izany mihitsy ny tokony fiainantsika. Tondra vola be eo anoloany. Fa tsy nanaiky izy hoe hanitsaka Baiboly, tsy nanaiky izy satria tiany Jesosy. Ohatra izany rehefa ianao amboaran'ny tompo ka maharesy, azonao amin'izay le hosity. Dia eo amin'izay misandratry automatique ianao. Rehefa azonao fanahy masina zany, manaraka anao nrehetrarehetra. Azonao nrehetrarehetra. Na ny olona gaga ny fagagana izay ataon'ny tompo aminao, dia le olona kasi ny fanahy masina manome anao. Na trano omen'olona anao. Tsy hainareo fagagan'ny tompo zany. Mahery Andriamanitra eo, mahery. Mahery Andriamanitra antsika. Zay toko zaho tsy matahotra. Tsy matahotra. Alléluia. Na hoe ny an-dalambe tsy matahotra satria haiko ny Andriamanitra izay vavahako. Fantatro ny Andriamanitra izay inoako.
amen. Tsy mamela anao irery izany. Halleluja. Manaraka atsika ny mirakla, manaraka eo. Dia eo amin'izay anao rehefa esorin'ny tompony rehetrarehetra, manaiky anao, nanao sakrifisy anao, manaiky rehetrarehetra izay lazain'ny tompo. Nisy fotoana koa nijoroka olombelona ilay vehivavy ramatoa anankiray, ilay mpanompon'Andriamanitra hoe ianao izy Jesosy tsy mahazo miasa intsony, mbola niasa foana izy, tsy mahazo miasa intsony ianao izy Jesosy, fanao ny asako. Nanao asa nitady asa intelo inefatra, nisakana Jesosy, niraviravany Jesosy, rohan'ilay patrony, tsy tafiditra miasa, ohatra izany foana izay rehetra nandehanana, farany nipetraka. Efa ny tompo miteny dikan'izay amboatra anao izy mipetraha, ataovy. Fahasoanao, misy antony mataon'ny tompo miteny. Vady nefa tsy miasa, izy koa mbola tsy nampiasan'ny tompo. Inona zany izy no hoanina? Izay ilay fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitr'antsika olombelona. Inona zany ny zaza eto izy hianatra? Zareo no mipetraka Canada, tsy hoe pays hoe ambanivohitra ka moramora fa pays lehibe. Ahoana zany Jesosy hiainana amin'izany tsisy an'izany? Zaho izy ny tompo mahalala ny hevitra iverana anareo. Fa misy olona foana ataon'ny tompo fitaovana eny. Dia zareo mivavaka. Amin'izao izy ireo inona zavatra tsy hananana izy ireo? Tsy hoe halan'i Jesosy tsika nakarena, fa tsy maintsy aloha ianao briseny, tsy ho matimatin'ireo. Halleluja. Tsy maintsy amboarin'ny tompo anao, tsy ho matimatin'ny fitafiana, tsy ho matimatin'ny makiazy, tsy ho matimatin'ny lehilahy, tsy ho matimatin'ny trano, tsy ho matimatin'ny vola. Ireo miala ao anatinao ireo rehetra izay ilay hoe dépouillement. Halleluja. Tsy ho matimatin'ny sakafo, ireo rehefa hitan'i Jesosy anao maty, izay ilay hoe maty ny nofonao. Halleluja. Midina amin'izay ny herin'ny fanahy masina, ny puissance. Ilay tenako antsika voalohany teo, mbola ilay toetra ilay manaraka ilay eny ihany ilay fiasan'ny fanahy masina, fa tsy mitovy amin'ilay troisième dimension. Eo amin'izay ilay troisième dimension, ilay herina ny fanahy masina midina aminao. Halleluja. Fa zay tenako antsika hoe prix à payer eo. Mety tsy hihinan-kanina ianao mandritra ny 1 mois, mety tsy mihinan-kanina ianao mandritra ny 2 mois, vavaka foana tsy mijanona. Arakaraka itarian'ny tompo izay ataon'ny fanahy masina anao. Halleluja. Arakaraka ny tenin'ny fanahy masina aminao. Rehefa avy eo amin'izay hitan'ny tompo, omeny amin'izay, manomboka amin'izay ianao mandeha. Tamin'izay fotoana izay niteny ilay mpanompon'Andriamanitra, gagabe aho izay nanomboka nandeha nitory aho zay amin'ilay fiangonana anankiray izay, ny olona rehetrarehetra tao nikasiany fanahy masina. Hafa mihitsy hoy izany toritena zao, mbola tsy nenahitra amin'izay. Halleluja. Satria teny lanitra, teny fampibebahana ny olona ho any an-danitra, fa tsy teny toriny zavatra ny tany. Halleluja. Nomboka teo nikasiany fanahy masina reny olona reny amin'izay nanomboka nanantona azy, nanomboka nitaona olona izy, nanomboka niaraka amin'ny vehivavy no entiny tao, nivavaka niaraka tao izy ireo, nitombo. Fiangonana lehibe izy atraiza isy fiangonana amin'izao hatrany Amerika, hatrany Afrika. Halleluja. Hatrany Europe, partout monde entier. C'est ça. Les miracles. Midina ambany aloha ianao, crucifix tasera, ny vatanao aloha maty. Zay vao manandratra ny tompo. Tsy hanandratra zany mihitsy tompo tonga dia hoe zaho fa tena zao nataon'ny tompo zao, marina aloha reny mijoroam-belontsika amin'izay. Fa les dernier dimension izay teneniko antsika zay. Halleluja. Fa io mpanompon'Andriamanitra io tsisy tsony fiainana
tsy mahazo mandeha mamonjy anniversaire, tsy mahazo mandeha rehefa fiangonana, misy fiangonana manasa azy dia ny tompony tonga dia misakana, tsy mahazo makany ianao. Misy fety, misy izy tsy miaraka amin'ny fianakaviany, mandeha mitokana any izy dia moa amin'ny toerana avy avy any ohatran'ny skelety. Piasan'ny tompontsika, piasan'ny fanahy masina. Tsy olona intsony ny mibaiko antsika, tsy olona intsony ny arahantsika. Halleluja. Na ray aman-drenao. Amen. Fa raha mbola olona ho izy Paul na rahantsika, tsy mpanompon'ny Kristy antsika. Halleluja. Na iza itenenao rehefa hoe tsy avy amin'ny fanahy masina, tsy manaiky ianao. Amen. Tsy zay olona itenenao dia arahanao daholo zay avy eo no lasa dia tsy tianao atao. Amin'izay fotoana izay anao mbola tsy fanahy masina mibaiko anao. Tsy izaho intsony velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Payer le prix zay vao azoanao andreo fanomezam-pahasoavana. Jerentsika fanomezam-pahasoavana 4 ny hitantsika teo zay raha tsy diso dia misy anankidimy. Io fanomezam-pahasoavana anankidimy io dia miompana amin'izay daholo. Io miteny tsy fantatra io nefa dimension hafa io. Halleluja. Tsy nanao batisanao fotsiny amin'ny afo ny tompo, fa ny dimension hafa koa teny amin'ny tsy fantatra io. Efa mitondra anao io hiditra amin'ny dimension, dernier dimension. Halleluja. Manampy anao, mangatao izy ny zavatra ara-panahy tsara indrindra. Mangatao ny zavatra ara-panahy. Le vadin'le ramatoa miteny hoe nisakana an'le ramatoa hoe avelanao zay dia andeha any ianao dia ahoana reto zaza. Ny tompony izay ho aminy hoe raha ianao misakana an'io mpanompoko io dia vonoako izy. Andriamanitra tsy misangisangy zany, tsy takantsika olombelona. Everitsika fa olombelona izy ka azontsika vazivazina, tsy azo vazivazina Andriamanitra. Ho alaiko izy mpanompoko raha vao tsy avelanao ny asako. Izay le hoe tsy izaho intsony velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Tsy tenenina fotsiny io fa iainana. Ireo ten'Andriamanitra ireo tsy tenenina fotsiny fa iainana. Halleluja. Tsy azonao atao ninona io izy Jesosy fa mpanompoko, satria izy ireo samy mitenenina ny tompo, samy ampiasaina. Ndray pastera, ndray mpaminany. Izay teneniko aminy dia tsy maintsy tanterahana. Ny sefotsika dia Jesosy. Piasan'i Jesosy zasy ianao. Ohatra ka andeha hanaraka an'izay ianao. Vadinao io apetraka ny tompo, vadinao hajainao. Fa rehefa miasa ny tompo tsy misangisangy. Halleluja. Dia farany nangina le vadiny, naterina nandeha any amin'ny hôtely nivavaka tany izy 2 mois. Avy any 2 mois tsy nihinan-kanina, fa ohatran'ny skelety izy avy any, navady ny tomany. Fa rehefa avy eo nihazatra. Amen. Dia arakaraka an'izay priape ataonao zay tsy vitatra fa mihamafy. Dia razava koa izy le tamin'ny hoe fety krismasy. Tsy haiko moa zany mbola fa raha ny kristiana tsy mankalaza krismasy intsony. Tombo mihitsy ny teny azy hoe mijanona ato am-piangonana ianao. Mijanona ato am-piangonana ianao. Na ny zanany ny fety rery tany, ny vady ny fety rery, tsy fantatra. Samy sarasara zany meny tompo asany. Samy miasany. Tonga ny fety bonane tsy mahazo miala ato anao izy Jesosy. Fa rehefa niala avy eo izy ka nakatoy ny tenin'Andriamanitra, io fankataovantsika ny teny io tsy mora. Tsy mora kataovanao io zay, zany daholo ny priape. Priape daholo io mifampiankina daholo.
Halleluja. Rehefa nivoaka avy eo izy, satria tanora be dia be nentin'ny tompo teo aminy. Le tanora reo tena nisy fiovana be hatramin'ny zanany izay nitaraina ny ela tamin'Andriamanitra niova tamin'io andro io. Izay priapehanao io ampiovany ankonanao, priapehanao io ampiovany manodidinao ny namanao. Halleluja. Tsy ho anao irery anie fa ho an'ny hafa ihany koa. Amen. Jesosy izao nitondra ny priapeha ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana ho anazy irery, tsy ho azy mihitsy ho antsika. Amen. Zany daholo zany le fahatongavana amin'io hoe kristianina feno an'io ositra io, io fanomezam-pahasoavana io. Ho vetivety nampanofisin'ny tompo zaza be dia be manatona ana tomany. Fihiniko tomany manatona ana. Fa na le ovonjena. Halleluja. Mitadiava an' Jesosy amin'ny fonao rehetra, tiava amin'i Jesosy amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Amen. Rehefa tianao Jesosy mora ny zavatra rehetra. Dia manekezy rehetra ataony ianao rehefa tianao izy, tiava ny Tompo Andriamanitra ao izy amin'iny amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Dikazay le fitiavanao io le priapeha ataonao ho an'i Jesosy, ho azy, ho an'ny asany. Halleluja. Be dia be ny témoignage ataon'ny Tompo amin'ny asany sy ny zavatra ataony amin'ny fiainako fa tsy voatanisa daholo. Halleluja. Raha tena teo tonga amin'izany tanjona zany ianao dia manaova sakrifisy ny tenanao ho an'i Jesosy. Halleluja. Soratsika ny Tompo amin'ny teniny amin'izay fanomezam-pahasoavana zay ny amin'ny fahagagana ataony amin'ny fiainantsika. Isaotra azy tsika amin'ny teniny ny angatahantsika amin'ny Jesosy dia ny hazakatsika ny fanamboarana raha ohatra ka mangetaheta ianao. Ohatra ka mangetaheta ianao dia hoe Jesosy tiako mba ampiasainao aho fa meo ahy ny toetra, meo ahy ny fo, meo ahy ny fo ahazaka, fisainana ahazaka ny fanamboaranao. Amen. Angataho zany zay zavatra zay mba hazakanao le fanamboarana aloha. Mba hazakanao amboaran'i Jesosy ary angatanao ihany koa hanaiky ny teniny zato isan-jato. Tsy halaky ambadonina. Fa ianao mangetaheta andreo fanomezam-pahasoavana andreo nefa manomboka ny fanamboarana ianao mihemotra. Dia tsy ho azonao izy amin'izay fotoan'izay. Halleluja. Hivavaka atsika. Eny Andriamanitra Tompo tsara indrindra ny an-danitra misaotra anao ny amin'ny teninao, misaotra amin'ny fanazavana rehetra fanahy masinao. Fa na dia izao ary dia nandray Jesosy izay rehetra nolazainao. Mankasitraka Jesosy satria mananatra foana miteny foana ianao. Mangetaheta izay Jesosy mangetaheta tokoa ny ofeno ny fanomezam-pahasoavana, ny ofeno ny fatanteranao Jesosy hanjaka amin'ny fiainanay tanteraka, mba ho feno ny fanahy masina izahay, mba ho tahaka an'ireo mpianatra izahay izay niranao, ireo mpanomponao teo fahiny. Zany ny tahitanay Tompo malalo, nefa tsy fantatray inona ny tokony ataonay. Jesosy malalo, amboaro izay tsirairay avy, mba tena ahazaka ny fanamboaranao, ahazaka izay hanamboaranao anay. Tompo, ampianaro izay fa tsy mahalala, ampianaro izay fa tsy mahafantatra Jesosy malalo.
Mangetaheta ny fanomezam-pahasoavana izay Jesosy ao dia ny manasitrana, manao fakagana, etaetanay zany nefa Jesosy ao. Nefa tompo malalo tsy vitanay. Ameo hery izay Jesosy ao mba anao sakrifisy ny tenanay. Ameo hery izay tompo malalo ao mba havita anao pri apaye ny tenanay Jesosy ho anao. Satria anao Jesosy ao dia nitondra ny tenany toa azo fijaliana. Natolotra ao ny ainao fanavotana anay rehetra tokoa. Ka zahay koa kehitriny Jesosy dia ilainao amin'izany mba ho tonga amin'ny fahataterahana, mba ho tonga amin'ny fahamatorana, mba ho tonga amin'ny fahafenoan'ny hery ny fanainao masina. Jesosy ao ampianaro izay, ampianaro foana izay, amboaro izay Jesosy ao. Atao voazaka ny fanamboaranao izay tompo malalo. Atao voazaka. Mitenena aminay foana Jesosy ao. Ambarao aminay foana Jesosy ao ny sitraponao sy izay tianao. Mba tsy hitady sitraka amin'olona intsony izay fa sitraka avy aminao. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Alleluia. Amen, amen. Angataka antsika ny rahan'i Jesosy, afafintsika amin'ny tenantsika, amin'ny trano misy antsika. Alleluia. Dia ihany koa angatantsika ny afin'ny fanahy masina rehefa avy eo dia mandroaka ny devoly sy ny asany maizina rehetra antsika. Jesosy mangataka ny ranao izay andidina an'izao toerana izao. Ranao Jesosy ao, ranao Jesosy afafaka amin'izao trano izao, ranao Jesosy ao amin'izao toerana izao meuble izao, any amin'ny fondation, ny rindrina, varavarana, ny izay rehetra momba an'izao toerana izao Jesosy dia ny ranao afafaka, ny amin'ny fondation izao trano izao. Jesosy amin'izao meuble izao ny ranao afafy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy amin'ny rindrina, varavarana, varavarakely, sakafo hoanina, ranao Jesosy afafy, ranao Jesosy afafy amin'ny rano sotroina, amin'ny rano androna, ranao Jesosy afafy, ranao Jesosy afafy, afafy amin'izao toerana izao, afafy amin'izao toerana izao, afafy amin'izao toerana izao, izay rehetra tsy avy aminao foano. Rano Jesosy, rano Jesosy, korina amin'ny vatako, korina amin'ny tenako, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, korina ny rano Jesosy, korina ny rano Jesosy, korina ny rano Jesosy, rano Jesosy korina, rano Jesosy korina, rano Jesosy korina. Diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, ranao Jesosy manadio tanteraka, ranao Jesosy manadio tanteraka, rano zanak'ondry, rano zanak'ondry, rano zanak'ondry, mikorina manadio anay, mikorina mameno anay, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy manodidina an'izao toerana izao, manodidina an'izao trano izao, ranao Jesosy. Halleluia. Halleluia, misaotra Jesosy. Angataka ny afon'ny fanahy masina tsika. Ny afonao fanahy masina andidina an'izao toerana izao, afonao fanahy masina, afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina midina eto, midina amin'izao toerana izao, mandoro ny izy rehetra, afon'ny fanahy masina, ny amin'ny vavahady, ny amin'ny toerana, ny amin'ny meuble, ny amin'ny trano, ny amin'ny varavarana, ranao Jesosy tonga afon'ny fanahinao masina, afon'ny fanahinao masina, afon'ny fanahinao masina, manodidina an'izao toerana izao, afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina, didina an'izao toerana izao, amin'izao trano izao, ny afonao fanahy masina, ny herinao fanahy masina, ny afonao fanahy masina, ny herinao hidina eto, ny herinao hidina eto fanahy masina, ny herinao hidina eto fanahy masina, ny afonao drakotra an'izao toerana izao, ny afonao drakotra an'izao toerana izao, ny afonao fanahy masina, ny afonao fanahy masina, ka izay rehetra tsy avy aminao dia foany, ny tsy avy aminao dia foany, ny herinao fanahy masina, ny herinao fanahy masina, ny herinao hidina eto fanahy masina, ny herinao hidina eto fanahy masina, ny afonao hidina eto fanahy masina. Alleluia. Ny tananao amin'izao fotoana izao petrao ambony lohanao dia angatao ny afon'ny fanahy masina hidina. Jesosy malalo, mangataka ny afonao hidina eto amin'ny lohako, ny afon'ny fanahinao masina, afon'ny fanahinao masina amin'ny lohako, amin'ny lohako, afon'ny fanahy masina
hidina amin'ny lohako ny afinao fanahy masinao, ny afinao fanahy masinao, hidina eto ny afinao, afony fanahy masina amin'ny lohako osoro Jesosy, osoro ny osotrao Jesosy, angatao fa ositra zany, ositra angatanao amin'ny Jesosy, ny afinao fanahy masina hidina amin'ny lohako, osoro ny afinao a Jesosy, osoro ny afinao a Jesosy, ny afony fanahy masina amin'ny lohako, ny afony fanahy masina amin'ny lohako, ny afony fanahy masina amin'ny lohako, ny afinao fanahy masina, ny afinao fanahy masina, ny afoko ty bakare koski bakatra, ny afinao fanahy masina, ny afinao fanahy masina, ny afinao fanahy masina, ny afinao fanahy masina, hidina amin'ny lohako ny afinao, hidina amin'ny lohako ny afinao, hidina amin'ny lohako ny afinao, afony fanahy masina, afony fanahy masina, era basti koski ba, ny afony fanahy masina, afony fanahy masina, afony fanahy masina amin'ny lohako, afony fanahy masina amin'ny lohako, afony fanahy masina amin'ny lohako, dimension de ton fils Saint-Esprit, dimension de ton fils Saint-Esprit dans ma tête, dimension de ton fils Saint-Esprit, ny afony fanahinao masina, afony fanahinao masina. Alléluia. Amen, amen. Amin'izao fotoan'izao raisiny Yesu ny fahefana, androanao ny asan'ny devoly sy ny finongan rehetra. Alléluia. Jesosy malalo, raisina ny Yesu ny fahefana, androdanana ny asan'ny maizina rehetra, androdanana ny asan'ny fahavalo rehetra, ny velam-pandrika atao satana rehetra, dia vadorako amin'ny afinao Jesosy, ny afony fanahy masina mandoro, ny afony fanahy masina mandoro, mandoro ny asan'ny Jesosy firongany entan'izy ireo rehetra Jesosy, ny afony fanahinao masina, afony fanahy masina, afony fanahy masina, dorana miafiny fanahy masina, dorana miafiny fanahy masina, izay rehetra tsy nambolenao Jesosy, izay rehetra tsy nambolenao Jesosy amin'ny fiainanay Jesosy, doro miafinao, doro miafinao, doro miafinao Jesosy, doro miafinao fanahinao masina, ny devoly ny séduction rehetra, ny devoly fatezera rehetra, ny devoly fiatsaram-belatsy, ny devoly friary rehetra, doroko miafiny fanahy masina, doroko miafiny fanahy masina, afony fanahy masina wakatobatrota, afony fanahy masina mandoro, afony fanahy masina mandoro, afony fanahy masina mandoro, ny fanahy ratsy rehetra miafikafina amin'izao toerana izao, miafikafina anatiny any, doroko miafiny fanahy masina, ny asan'ny devoly rehetra, doroko miafiny fanahy masina, doroko miafiny fanahy masina, fanahy ratsy rehetra mitondra ady, mitondra tsy fankazahoana, mitondra tsy fitiavana teninao, doroko miafiny fanahy masina, afony fanahy masina mandoro, afony fanahy masina mandoro, afony fanahy masina mandoro, afony fanahy masina mandoro, doro miafinao, doro miafinao fanahy masina, doro miafinao fanahy masina, ny afinao mandoro, ny afinao mandrava, ny afinao mandoro, ny asan'ny fahavalo rehetra, ny asan'ny satana rehetra, dorana miafinao izay manafika ny ankonako, fanahy fahafatesana, fanahy mitondra aretina, dorana miafiny fanahy masina, afony fanahy masina mandoro, afony fanahy masina mandoro, afony fanahy masina mandoro, afony fanahy masina mandoro, afony kotakotakotakotakota, afinao fanahy masina, afinao fanahy masina, afinao mandoro fanahy masina, afinao mandoro fanahy masina, afinao mandoro fanahy masina, afinao mandoro ny asan'ny devoly rehetra, ny afinao mandoro ny asan'ny devoly rehetra. Alléluia. Ny afony fanahy masina, afony fanahy masina, afony fanahy masina, afony fanahy masina, mandoro ny asan'ny devoly rehetra sy ny fongany, mandoro ny asan'ny devoly rehetra, ny fanahy ratsy rehetra ilay mihabakabaka, fanahy ratsy rehetra izay tady hanafitafika anay, fa dorana miafinao, dorana miafinao, ny afinao mandoro, ny afinao mandoro, ny afinao mandrava, ny afinao mandoro, ny afinao mandrava, ny asan'ny devoly rehetra Jesosy, ny asan'ny devoly rehetra, ny devoly dragona rehetra, dorana miafiny fanahy masina, afony fanahy masina mandoro, afony fanahy masina mandoro, afony fanahy masina mandoro, afony fanahy masina mandoro, afinao fanahy masina mandoro, afinao fanahy masina mandoro, ny fanahy maka endrika biby rehetra, ny fanahy maka endrika biby rehetra, fanahy biby lava, fanahy dragona, doroko amin'ny afinao fanahy masina, doroko amin'ny afinao fanahy masina, ny afinao mandoro, 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 mandoro ny asan'ny fironganisy ireo, miala amin'ny anaran'i Jesosy, diongotra amin'ny anaran'i Jesosy, miala atao anatiko, miala niongotra atao anatiko, niongotra amin'ny anaran'i Jesosy, ravarafana amin'ny anaran'i Jesosy, ravarafana amin'ny afiny fanahy masina.
Alléluia. 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 Amin'izao tazatsika nitokany fanay manambady atorantsika miafy ny fanay masina. Jesosy malalo eto Jesosy dia nitory ny asany devoly ny fanay manambady rehetra torany amin'ny afinao Jesosy. Afo ny fanay masina mandolo, afo ny fanay masina mandolo, fanay Jezabela, fanay Vaniaty rano, fanay Sirainy Dezo, fanay manambady, torana miafinao fanay masina, miafo ny fanay masina mandolo, afo ny fanay masina mandolo, afo ny fanay masina mandolo, afo ny fanay masina mandolo. Alléluia. Alléluia. Sotra Jesosy. Sotra ny fandresena omenao Jesosy. Mankasitraka Jesosy malalo. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Isotra ny tompontsika amin'ny fanatrehany. Isotra ny Jesosy ka fa niaraka amintsika teto izy. Alléluia. Nitratehatra amin'ny rehetrarehetra. Marana ny fotoanantsika tompo. Jesosy misaotra anao lehibe indrindra ny fanatrehanao teto. Misaotra fa niara-ny asa tamin'ny fanainao masina izay teto Jesosy. Tsy ny herinay ny fahalalànay na ny fahaizanay fa noho ny herinao ilay Jesosy Kristy tompo. Misaotra Jesosy. Misaotra tompo. Mankasitraka Jesosy. Misaotra ny fanatrehanao teto. Misaotra ny filazana rehetra indray vela zao rehetra Jesosy. Mankasitraka anao izay Jesosy. Tera laza voninahitra anao. Anao izay tranotorandrindra. Omandrak'izay Jesosy, omandrak'izay mandrak'izay ny anaranao. Oh, dirainay ianao Jesosy malalo. Fa may zava-mahagaga amin'ny fiainanay. Maneho izay zavatra tsy fantatray. Ka isaoranay ianao izany tompo malalo. Alléluia. Alléluia. Averinay ianao voninahitra Jesosy. Alléluia. Amen. 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 Sotra ny tompo lehibetsika ny fanatrehana. Sotra ny fanahy masina ihany koa ny ara-ny asa tamintsika teto ho voninahitra Jesosy rery ihany. Amen. Ny fitoronaolombelona sy izay rehetra zaraiko zany dia ampitaoko amin'ny video ihany. Izay rehetra teny omeny fanay masina, izay rehetra teny omeny toa, izay fitoronaolombelona omeny dia zaraiko ao amin'ny video. Amen. Da in Jesosy daholo tompoko.